Azo tsaraina amin'ny zava-bitany ny filoham-pirenena era Journal mampianina afaka enim-bolana ao aoriana andraisan'ny fahefana araka ny kabary ny teny Mahamasina 5 janoary. Ray volana sisa io feom-potoana io, sarotra ny manatanteraka ny ankamaroan'ny fanampy sy ny kabary nataony hoy ny mpampianatra siansa politika eto amintsika. Saika nitovitovy hatrany lahateny ampahabeamaso nataon'ny filoha tao anatin'ny 5 volana lasa. Universitény Mahajanga mandeha ny tsindry-bokotra tafiditry ny politika andrarapim-pampianarana namoaka tondro-zotro amin'ny fomba fitantanana ny universitény ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Manindro olona ho eo amin'ny toerany tompon'andraikitra ny universitény minisitra mangataka fihaonana amin'ny tompon'andraikitra ao an-toerana. Kanina 14 resin'ny Zimbabwe tamin'ny samavesatra i Madagasikara tamin'ity andro voalohany amin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika amin'ny lalao baolina lavalava ity. Tsy nampozina ihany koa ny fahatongavan'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andro Rajoelina nanolotra vola 10 tapitrisa ariary ho an'ny Maki nandritra ny fialan-tsasatra ny eran'eram-potoana. Fa vahiny ny Lidasinzo ao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu ny ben'ny tanàna ny komina Soavina Tsimondrano hitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo teboka mila ho hatsaraina mialoha ny rosoana amin'ny fifidianana manaraka. Ny andinina avy hatrany. C'est la qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. Soyons fiers, faisons partie de la famille Parabole. Parabole Madagascar, la télé comme je l'aime. Ankafaliana trano tomboky lasy tomboky vavy ny tsy dina ny tokantranonao amin'izao takariva izao ampananjana no hiarabananao sy anasananao anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra KOLO TV hatramin'ny farany. Eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany fampihavanana fisokafana amin'ny rehetra fifampianoana ady amin'ny kolikoly mahavelom-boly ny teny sy ny kabarin'ny filoham-pirenena raha tanteraka. Eo amin'ny fampiarana izany kosa no mampametra-panontaniana ny mpanao politika sasany momba ny fampihavanana ho satra ny manao izany amin'ny endriny ankehitriny raha nambara ny Ukra Johnson mpampianatra pikaroka tsy mbola misy ny nina vita kosa ny fampiarana izany ho ny mpanohitra Maxime Aralaisehino fanadediny. Ady amin'ny kolikoly fampihavanana sy fifampianoana famerinana amlony ny fiainam-bahoaka ka isan'izany ny sosialy sy ny fandriampahalemana fahavononana hiara asa amin'ny rehetra. Ireo no teboka tena nisongadina tamin'ny lahatenin'ny filoham-pirenena tao anatin'ny 5 volana.
ambony dia ambony ny fikasana sy ny fampanantenana hatramin'ny 20 janoary farany teo, saingy eo amin'ny fampiarana izany no mitarazoka raha ny fijerin'ny mpanohitra iray. Resahana fa zavatra tsy mbola misy tanteraka aloha hatreto hatramin'izao. Raha iresaka fampihavanam-pirenentsika programma voalohany ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia miala tsiny afa amin'izao tsika miteny izao mbola misy miaramila migadra noho ny antony ara-politika. Raha misy ny fampihavanam-pirenena tokony atao dia tokony natomboka tamin'ny 25 juin iny ny famoahana an'ireo olona nigadra noho ny antony ara-politika ireo. Ataovy mazava marina le fanapahan-kevitra, le programma hoe inona le fampihavanam-pirenena resahana eto, fampihavanam-pirenena fizarahan-tseza ho an'ireo izay mitondra ve sa fampihavanam-pirenena tena irosoantsika marina ao amin'ny repoblika tena izy eto amin'ny firenentsika. Ka amiko izany raha ny zavatra nitranga tamin'ny 25 juin raha iresaka fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny sika dia zavatra efa nambary reny. Resaka fanabeazana hatramin'izao tsy mety voafaritra mazava hoe inona marina lay fanabeazana tianao avoazina ahoana ny momba ny frame ahoana ny momba n'izany rehetra izany tsy zavatra mazava. Ameo fanomezam-panazavana ny vahoaka malagasy ny amin'izay programme gouvernemanta, resaka programme général de l'État tsika inona amin'ireny no efa vita dia inona amin'ireny mbola tsy tanteraka dia inona ny olana amin'izao tsika miteny izao. Ho an'ny lahateny tamin'ny 20 jona teo, akoatra ny fanalefahan-tsazy ho an'ny voafonja dia tsy nisy loatra ny zava-baovao raha ny fijerin'ny mpampianatra pikaroka iray. Azony vahoaka tsaraina amin'ny asany ny filoha Hery Rajaonarimampianina aorian'ny enim-bolana araka ny lahateny teny Mahamasina tamin'ny fianihanana nataony. 5 volana izay no lasa nilaza ny filoha fa tafapetraka izay ny fototra. Ny fifidianana ireo ben'ny tanàna sy ny lehibe ny faritra nefa mbola tsy tanteraka, tsy mbola vita na ny fandaniana ny lalàna momba ireo vondrom-bahoaka paritra hitinjara-pahefana ho vidian'ny vahoaka ireo aza. Lafiny inona no ilazan'ny filoha fa tafapetraka ny fototra. Raha toa ka ny resaka fampihavanam-pirenena tsy vita ao anatin'ny 5 taona iasan'ny filoham-pirenena iray izany raha ny fanazavan'ny mpampianatra pikaroka. Fa za zany mieritreritra izany fampihavanam-pirenena izany 100 taona tsika vao mahavita an'izany. Io tsy vitany hoe ndeha monomby ary amin'ny toerana ary dia mihavana eo ilay olona tsy vitan'izay io. Na hoe andao iresaka tsy mbola vitan'izay io. Fa olona ny mpanao politika izay ny fihavanana mpanao politika. Fa reo averiky indray ireo mpitondra ireo tsisy nanao ny izay hampanankarenany malagasy na hampiadana ny malagasy fa samy nampahory ny vahoaka tolotolo. Isa amin'ny mpanao politika mety afaka hampihavanana. Fa ny vahoaka sy ireo mpanao politika ireo tsy afaka ny havana. Fa ny mpanao politika tena averiky indray mila mifona amin'ny vahoaka noho ny fahadisoana. Indrindra ireny le nira hoe je ne regrette rien ireny. Fisarihana ireo mpamatsy vola hiasa eto amin'ny tanin'ny malagasy kosa no andikan'ity mpampianatra pikaroka ity ny fanenan-tsazy nomena ireo voasazy any mpigadrana. Ilazana fa miasa sy miroso amin'ny fampihavanana ny fitondrana ankehitriny. Anao ahoana ny iray volana farany nanomezan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina tokony vahoaka. Izy zava-bita hivaingana ve? Ny zava-misy aloha hatreto isan'ny mibantoerana amin'ny fandaram-potoanan'ny filohan'ny repoblika ny fivezivezena eto an-toerana sy any ivelany. Vaovao mahakasika ny dia ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny ivelany tsy mbola voarain'ny mpanao gazety hatramin'izao ora antanterana ny fampahalalam-baovao izao ny fampitam-baovao ofisialy momba ny dian'ny filohan'ny repoblika any Vatican. Na dia voafaritra omaly aza fa androany ny fihaonany eo amin'ny Papa François sy ny filoham-pirenena. Tombatombana avokoa araka izany ny an'ny mpanara-baovao nandeha ny resaka androany fa nisy ifandraisany amin'ny raharaha tany any Morondava izay nampiantsoa ny mpitandro ny filaminana evekan'ny Morondava alaina ambavany ny dian'ny filoham-pirenena any Roma. Izany hoe olana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Vatican vokatra izany. Andrasana moa ny vaovao ofisialy andiso na namarina izay vaovao izay. Fa ivadika eo amin'ny pejy toe-karena kosa indray isika misy mpanao afera afaka manao fandrahonana na chantage amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny hono eo anivon'ny Alliance Vargas matoa mbola mivoaka hatreto ny marina momba ny raharaha andramena. Hatreto aloha ny fananganana ny komity iraisan'ny ministera izay isana ny fanadiovana ny sehatry ny andramena hosolo ny comité de pilotage teo aloha no vita saingy mbola andrasana izay asa ivaingana. 5 volana izay ny fitondrana vaovao efa toerana 5 samihafa ihany koa ny toerana nahatratrarana Bois de Rose telo tany ivelany aroa teto an-toerany fanantediny.
Ankoatra ireo voaondrana tany ivelany toy ny tany Sri Lanka sy Kenya, nisy ihany koa ireo bolabola miisa 4,500 tratra vao aingana tao amin'ny distrikan'ny Mananara. Ny 20 janoary no nilazan'ny filohan'ny repoblika fa hoenjana ny fanenjehana ny mpanao bois de rose nanomboka tamin'ny fotoana io. Ny araha-manaiky aloha dia tsy fahombiazan'ny rafitra napetraka tamin'ny tetezamita ka nametrahana ny rafitra vaovao iraisan'ny ministera. Io comité interministériel io zany no anatanteraka le objectif. Anatratra objectif tiana hotratrarina. Mpiavaka azy ny comité de pilotage dia nijanona teo amin'ny coordination fotsiny. Fa ny comité interministériel anao action mihitsy. Anao action de répression. Andrasana araka izany ny vokatra. Hatreto aloha azo tombanana izany fa bois de rose nivoaka talohan'ny fianianan'ny filoha avokoa ireo tratra tato ato matoa mbola tsy re ny fisian'ny fanenjehana ataon'ny fanjakana. Raha izay no zava-misy, mazava izany fa tao anatin'ny tetezamita no nivoahan'ireo bois de rose ireo. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, ny fampiarana ny lalàna ihany no vahaolana fa tsy ny fananganana ny rafitra maro isan-karazany. Ilay lalàna izay fidirana an-tranomaizina rokatra amin'ny 10 taona ary ny doavana avoroeny ny vidin'ireo andramena tratra eny aminy. Zany atombotsy mifanindrotra angamba ao anatiny ao. Fa efa fanaon'ireo azo atao hoe mafia bois de rose koa zany no manao chantage ny mpitondra fanjakana voatafiakana ny fitondrana izy dia asa tratran'izay hoe ny fanjakana antsika. Hatreto mbola tsy fantatra mazava ihany koa no anaovana ireo andramena tratra ary tsy fantatra ihany koa ny antony tsy ivoahan'ny anaran'ireo tena mpanondrana. Raha ny fivoaran'ny raharaham-pirenena tokony ho tombony ho an'ny fanjakana ankehitriny ary mifanaraka amin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana sy ny mangarahara ny fisian'ny asa mivaingana ivoatra manomboka eto. Eo amin'izay pejy toe-karenjay an-trano mahamaro toerana ny sandam-bola malagasy ny fampidirana vola vahiny amin'ny alalan'ny fanondranana vokatra makany ivelany. Ny nickel ankehitriny no vokatra fanondrana mampiditra vola vahiny betsaka indrindra eto Madagasikara. Ankilany hatramin'ny 4.10 miliara dolara no vola hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana hatramin'ny taona 2024 raha mitony ny fitrandrana sy fanondranana ataon'ny orinasa Ambatovy. Fanadetiny. Mahatratra 2 avoeny ny vola vahiny ampidirin'ireo vokatra fanondrany Madagasikara hatr'izay ny nickel vokarin'ny orinasa Ambatovy. Mahatratra hatramin'ny 1 miliara dolara, hatramin'ny 2 miliara ariary no vola niditra tamin'ny kitapom-bola mpanjakana tamin'ny alalan'ny nickel ho an'ny taona 2024 raha toa ka tsy nisy afa-tsy 320 miliara ariary izany ho an'ny fanondranana lavanila raha ny salanisa avy amin'ny Instat. Raha 9.4 taona no nickel naondrantsika nakany ivelany taona 2024, vinavinaina hatratra 4.504 taona izany amin'ity taona 2024 ity. Tsy miantra amin'ny orinasa Ambatovy araka izany ny fampiatona ny fanomezan-dalana manohy ny fitrandrahana renakibon'ny tany ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Raha ny fahafantarantsika azy dia mitohy ny asan'Ambatovy amin'izao tsika amin'ny teny izao. Mitohy tanteraka izany, mitohy ny fitrandrahana, mitohy ihany koa ny fanondranana izany vokatra izany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena fa tsy mitsahatra velively akory. Mbola 9 taona ny tanjom-pamokarana nickel ao an'ity orinasa ity. Ny nickel izay tsy mitsahatra ny miena ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha toa ka nahatratra 4.5 dolara ny taona tamin'ny taona 7.4, ny enatra amin'ny 4.1 dolara izany amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy hitondrana fampandrosoana ho an'ny faritra manodidina ny fitrandrahana ary ho an'ny firenena iray manontolo ny vola ampidiriny ny fitrandrahana nickel amin'ny fanjakana. Hoe tsy maintsy misy betsaka amin'ny aingana eo amin'ny manodidina izany na amin'ny fari-piainan'ny vahoaka na eo amin'ny lafin'ny fampianarana ny fahasalamana dia koa amin'ny lafin'ny infrastructure dia amin'ny lafin'ny firenena izany dia mbola eo am-pandinihana tsara hoe ahoana moa fa ny fomba hoentsika azo rehefa tonga le vola vokatsy le zavatra hoe ahoana ny fomba ahafahana mba hisy fiantraikany eo amin'ny lafin'ny fiainam-pirenena. Be dia be zavatra atao raha ohatra jerevanareo tamin'ny fanazavana nataony teo dia tena hoe vola be no mety ho azontsika aorianao.
Hoito arak'izany izay fitsiko ny gouvernemanta malagasy ho hitan'ny vahoaka madinika sy anahoana ny fomba hitantanany ireo vola be voalazy ireo hatrezany mety ho fanaraha-maso izany fampiasa bolam-panjakana izany. Nanomboka androany ny varavarana misokatra mahakasika ny orinasa pitrandrana nikel sy cobalt Ambatovy etsy amin'ny garan'ny Soarano. Andian'ny faharoa ity nanomboka androany ity ka tsy hifana raha tsy amin'ny fahaenina ny volana Jolay ho avy izao. Efa mampanantena Indian'ny fahatelo sady ny mpikarakara. Efatra amby 10 taona nahazoany Madagasikara ny fahaleovantena, ny fahantrana no manjanaka ny malagasy raha ny fanazavana azo avy amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha Razafy Manazato Julien. Ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no vahaolana hitondra ny amin'ny fandrosoana maharitra. Amin'ny maha-ministra teo aloha ny tenany naneho fankasitrahana ny fandraisan'ireo mpampianatra firama ray alina amin'ireo enina alina mahery izy ary mangataka ny mba tsy hisian'ny kolokolo fa ny fahaizana sy ny fahamendrena no hifantohan'ny fampidirana azy ireo fanampanazavana. Nisy programme ny napetrako tamin'izaho candidat dia nilaza hoe tokony raisiny daholo reo izy rehetra reo fa io miankiny amin'ny filoham-pirenena miankiny amin'ny gouvernemanta isoragna be dia be ny fagnamezana 2000 postes budgétaires efa zava-dehibe zany fa ny olana fotsiny mbola misy 60 000 zany hoe mahery no tsy voarakotro ao agnatin'izay fa io arakaraka mandalo fotoan-tsarotra ny firenentsika zay ny hitan'ny gouvernemanta. Zay ny vitan'ny gouvernemanta misy ankehitriny arabasoa arabatsara ny angatahiny fotsiny eo amin'ny tompony andraikitra hoe voatsinjara arakaraka ny fahamendrehany ireo mpampianatra miparitaka manerana Madagasikara. Vaovao mahakasika ny fampianarana ambaratonga ambony vao hitsakitsiky ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony ny fizakantena ara-pitantanandra rasy ara-pampianarana ao amin'ny universitény Mahajanga raha ny vaovao nametraka feuille de route natondro zotra manokana ho an'ny universitény Mahajanga ny ministera ary napiditra ny olon'ny ministera ao anatin'ny rafitra io na dia efa ho 10 taona zao ny université Foamanaina mahakasika izay autonomie administrative sy pédagogique izay ny filiran'ny resaka politika izay teradoza atao amin'ity université ity fanampanazavana. Tsy fantatra mazava ny tian'ny ministera fampianarana ambaratonga ambony atao ao amin'ny université any Mahajanga. Namoaka teny midina izay ambara fa feuille de route natondro zotra amin'ny fomba hitondrana ny université any Mahajanga ny ministera izay avy hatrany dia mametraka ny olo ministera ao anatin'ny fiadidiana ny université. Raha ny endriky ity antsoina hoe feuille de route ity anefa dia midika ho fandikan-dalàna mazava izany. Fifidianana no nametrahana ny tompon'andraikitra université ary manana ny antsoina hoe fahaleovantena na ny autonomie administrative et pédagogique ny université raha ny voalazany lalàna. Arak'ity voalazany ministera ity anefa dia alefa avy any ambony ny tompon'andraikitra sasany ary mazava fa mety hiteraka fikorontanana indray ity tranga ity. Misy teboka maromaro izay tsy fanao amin'ny université maneran-tany hita ao anatin'ity feuille de route ity. Isan'izany ny hoe isy filoha-hevitra ny université atolotry ny mpianatra, filoha-hevitra iray hafa atolotry ny ministra ary mbola atolotry ny ministra ihany koa ny sekretera jeneraly. Mbola fanitsakitsahana ny sata manokana mifeny université ihany koa ny voarakitra ao anatin'ity ambara fa tondrozotra ity raha ny fahitana ny votoatiny. Eo aloha ny fametrahana ny antsoina hoe comité de suivi et de contrôle ny feuille de route io izay hidirany sampandrara samihafa any an-toerana toy ny zandary sy ny polisy, ny fitsarana sy ny mpanao politika toy ny chef de région. Ny tena miariary amin'ity raharaha ity dia mazava izao fa lasanjakan'ny politika tanteraka ny université any Mahajanga raha izao rafitra izao no mipetraka sy hitondrana izany. Vao hitsakitsaka ny fahaleovantena ny université amin'ny resaka fampianarana sy ny rindran-damina ifampifehezana araka ny maha-université azy fa hidiran'ny resaka politika ny rafitra misy. Vao hitsakitsaka ihany koa ny asin'ny andraikitra iantsoroan'ny filohan'ny université izay tokony hijanona amin'ny maha-mpampianatra sy teknisianina azy. Vokatra izany nandefa taratasy nanazava ny tsy faneken'izy ireo ho an'izany ny tompon'andraikitra université any Mahajanga rehetra izay mangataka fihaonana amin'ny ministra fampianarana ambaratonga ambony. Ny ministra fampianarana ambaratonga ambony ankehitriny izay isan'ny sarom-piaro tamin'ny fahaleovantena ny université fony izy mbola filohan'ny université any Fianaratsoa araka ny taratasy izay nosoniaviny tamin'ny volana janoary ity izay mitaky ny tokony anajana-trano ny rafitra mifeny université eto Madagasikara manoloana ireny fihetsehan'ny mpianatra tamin'ny université maromaro teto Madagasikara ireny. Mifanohitra amin'izany anefa ity fihetsiky ny ministera tantaniny ankehitriny ity.
Mandrasantsika moa ny fivoarana izay vaovao izay. Fa ivadika amin'ny pejy afa-kosa indray isika manao pimaso amin'ireo mpandraharaha avy amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara ny Prime Ministre Kolo Roger hanolotra tahirim-bola ho an'ireo fianakaviana tena sahirana ireo orinasa ao amin'ny sehatra tsy miankina tafiditra ao anatin'ny fandarana sakapoben'ny fanjakana izay natolotry ny Prime Ministre teny amin'ny anteny miram-pirenena momba izay fanangonana tahirim-bola izay raha ny fanazavany hatrany. Toeram-pitaizana zazakam-botsy tsy misy miisa 7 andefasana itetim-polo io hatramin'ny ity fiandohany ity. Toerana izay ahitana ankizy manodidina ny 2,000 eo no tanterahana omaly ny lanonana fanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fanangonana io tahirim-bola atokana ho an'ireo sahirana io ka ireo mpandraharaha maro eto Madagasikara no mpikamana ao anatin'izany. Fa mampimandeha zany hoe misy zany les création de fonds ireo fonds reo efa misy ny conseiller spécial ao amin'ny primature zany ao amin'ny Prime Ministre zay mikarakara tsirairay amin'ireo fonds reo ary izy rehetra koa mbola miconstituer cellule anankiray momba ny ireo fonds reo mba ahafahany zay hoe iza ny olona tokony ampiana na hoe fonds d'insertion de réinsertion. Fanotanterahana omaly kosa tetsy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena Pahibe omaly ny fanolorana mari-boninahitra ho an'ireo folo alina malagasy sy frantsay nisongadina tao anatin'ny fiara-miasa ara-miaramila nandritry ny taona 13 7 Zandary sy tafika malagasy Antanety an-dranomasina ary anabakabaka miisa 5 no tolorana medalin'ny fiarovam-pirenena frantsay. Zandary sy tafika frantsay miisa 7 kosa no nahazo mari-boninahitra malagasy midika fifampitokisana sy firalahina eo amin'ny tafika rotota izao fanolorana mari-boninahitra izao raha nambara ny ministry ny fiarovam-pirenena ny General Rakotsavy Dominique. Vokatra azo tsapahitanana amin'izany fiara-miasa izany ny nahazon'ny malagasy miisa 520 fiofanana avy amin'ny tafika frantsay. Fa ivadika amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray isika tamin'ny isa mavesatra 7-20 no ny 20 ny Makido Madagasikara nanoloana ny Zimbabwe ary ny ondrika teo anoloan'ny Kenya i Namibia tamin'ny isa 7 no ny 20 tamin'ny andro voalohany io fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika sy ny fantsana ny fiadina ny ao Ambareratany izay atao any Angletera amin'ny taona 2012. Tsara fanomboany i Kenya Zimbabwe tamin'ny ity fiadina ny tompon-dakan'ny Afrika sy ny fantsanana ho an'ny fiadina ny Ambareratany izay atao any Londres amin'ny taona ho avy io. Kenya nandavo any Namibia tamin'ny isa 7 no 20. Zimbabwe kosa nandresy mazava ny 15 Makido Madagasikara tamin'ny isa 7-20 no 20. Inona ny lesoka tamin'ireto ekipa-pirenena malagasy ireto? Le ndraty occasion première minute iny zany nanahirana be ndratendry le rony le occasion première ohatr'izay foana zany matsa telo tamin'ny Zimbabwe miraty occasion première minute de aveo lasa mikoropaka amin'izay de rava tanteraka le zavatra napetraka hoe ilamina satria lasa manentsika izy ny mafaty baolina minute de lasa manentsika de mikoropaka tsy ohatrany hoe lasa tataitsa be zany zay deuxième mi-temps nefa fastosiona fa amin'ny Kenya manaro composition tokony mba mametraka équipe nationale lasy be amin'izay gaso satria le antitra zany hita fa jouera 40 minutes ihany fa tapitra 40 minutes de tapitra le antitra zay ngamba mba azoko tenenina mikasika le match androany tsy tokony tena hoe anakiana be an'le baolina teo fa mbola combat zany io de manetana antsika indray zany tonga amin'ny larbi le premier rentrant antsika rangambo ambare deuxième rentrant ve rangatsika vao ya de inona raha dikan'le baolina mba mangataka zany zay mba jerevy tsara le composition tokony atoro fa ty ny olona efa antitra be ohatry zany alory fa lo mba atsanora de lo fidirana zany mba hena kely satria fiainany efe raha malala lo mba hena kely laka fidirana ianao zany mba mangataka kosa mba tokony atao 5 000 le fidirana fa tena midangana be le 25 000. Tsy maintsy mandresany Kenya itsika amin'ny alarbi ho avy izao satria dia lalana ray afahantsika mahazo ny tapakila andehanana any amin'ny fiadina ny Ambareratany any Angletera izany. Mbola tournoi anga io miona daholo mbola tsy fantatra koa zay résultat ny Zimbabwe amin'le ekipa sasany fa ho analo afaka miresaka tsara zay anetrany de hitony anarena anazy de toute façon mitaitaina be le bande ko avant match hoe anahoana ty satria en jeu ngeda be.
Mbola betsaka ny miandry ny ekipam-pirenena malagasy satria dia ny alahady fahen'ny volana jolay dia hiatrika amin'ny ekipan'ny Namibia indray isika eto Madagasikara. Hery lehibe ho antsika eto Madagasikara tokoa no manohana ireto ekipam-pirenentsika ireto. Fa tonga tampoka teny Mahamasina ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina nitondra tosika sy fanohanana ho an'ny Makido Madagasikara ary nanolotra vola 10 tapitrisa ariary. Za moa dia tonga reako ny ansonareo sy ny namana rehetrarehetra hoe aza vela Kamboly zay président fa za eto foana manampy anareo mandrakariva ary makahery anareo indrindra matotra zay ataontsika androany. Ezaka be tsika fa nahako Madagasikara ihany tsika zay ihany dia ary niresahako tamin'ny président ny fédération tao hoe mila tosika sy fanampiny nareo dia misy 10 millions d'ariary avy aty amiko omena anareo zay. Eo amin'izay pejy fanatanjahantena izay hatrany misokatra androany nidinga ny ampahavalon-dalana eo amin'ny fiadiana ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra any Brésil ny sandatry ny lalao an'io nanomboka tamin'ny fitora eto amintsika Brésil sy Chili izay mafana tokoa ny lalao amin'izao fotoana izao amin'ny iraika ambin'ny folora kosa Colombie sy Uruguay. Fa vahiny Hilda Sinjo anatin'ny zanam-pandarana question d'actu sy ny ben'ny tanàna ny commune ny Soavina Atsimondrano nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny vondrom-bahoaka etsy Njarapahefana sy ireo teboka mila hatsaraina mialoha ny hirosona amin'ny fifidianana manaraka. Tonga so indray tanatin'ny fandaharana question d'actu amin'izao sabotsy alina izao amin'ny ity androany ity dia ny ben'ny tanàna ny avao amin'ny commune ny Soavina Atsimondrano Andriamatora Kotoarisori Gobert no vahintsika miarabanao tonga so eto anatin'ny fandaharana. Dia faly miarabanao reto amin'ny KOLO TV ihany koa ny tenako. Ny mahakasika ny fitantanana ny vondrom-bahoaka etsy Njarapahefana no votoatin'ny resantsika amin'ity androany ity. Amin'izao fotoan'izao moa dia mandeha andrasana eny anivony anteny miaram-pirenena eny ny fandaniana ireo volavolan-dalàna izay anovana ny fomba fitantanana ireny vondrom-bahoaka etsy Njarapahefana ireny. Ny fanontaniako voalohany tonga dia hiditra amin'ny votoatin'ny avy hatrany afaka mampandroso ny commune ve ny ben'ny tanàna amin'ny alalan'ny rafitra misy ankehitriny izay miankina betsaka indrindra amin'ny famatsiana vola avy amin'ny fanjakana. Ny tsara homarina aloha ty amboalohany dia ny lalàna mifeny vondrom-bahoaka tsy Njarapahefana izay esanay amin'izao fotoana izao dia ny lalàna tamin'ny 94 007 sy ny 94 008 na ny taona izay namoahana an'izany lalàna zany dia angamba efa mifanalavitra amin'ny zavatra misy iainana amin'ny fitantanana ny tanàna. Mazava ho azy zany fa rarany raha toka tokony isy ary atao mihitsy ny fanovana n'izany lalàna zany mba ahafahany ben'ny tanàna miasa amin'ny fotoana manaraka satria betsaka ireo zavatra tsy mifanaraka intsony amin'ny toetrandro sy ny fomba fitantanana izay ataonay eny amin'ny tanàna amin'izao fotoana zao ary rarany ekena ary ilaina ny fanovana n'izany lalàna zany. Le fanontaniako teo hoe afaka mampandroso ny commune ve ianareo ben'ny tanàna amin'ilay lalàna misy ny hoe tsy afaka mampandroso hatramin'izay aloha io no ny ainana dia everina fa niezaka izahay noentina nampandroso an'ilay fitantanana ny tanàna ihany saingy tazana fa somary sahirakirana ihany izahay mandrafitra an'izany fampandrosoana izany amin'ny anaran'ireo lalàna izay everiko fa ilaina fanovana ho zany mety tsy mifanaraka intsony amin'ny fampandrosoana tena ilainay iny lalàna zay tamin'ny 94 007 sy ny 94 008 iny. Ny zavatra misy dradradraina amin'izao fotoana izao dia ny hoe fampandrosoana miainga avy eny fotony ny eny fotony no mamaritra hoe izao ny zavatra ilaina ao anatin'ny fampandrosoana midika izany hoe fizakantena ho an'ny miainga avy any fotony ohatrany ahoana ny tokony anamafisana izay fizakantena izay ho an'ny commune inona ny fidiram-bola ohatrany ahoana ny tokony hitantanana ny fidiram-bola ho an'ny commune. Ny hoe faleovan-tena amin'ny fitantanana raha-bola ny commune dia misy lafiny zay angatahanay ny fizakantena manokana amin'ny fitantanana azy ary misy ihany koa nefa an'ireo zay tena tsy azonay atao ny mitantana azy satria hita ihany keo anatin'ilay lalàna fa ilaina ihany ny fanjakana foibe no manao an'izay
fanaraha-maso ny fitantanana zay indrindrandrindra amin'ny ankapobeny moa arahana maso avokoa ny fitantanana rehetra ataon'ny commune. Anome ohatra anankiray tsika zao mikasika an'ilay lalàna tamin'ny fanovonana teoriana ny resaka impôt synthétique ohatra, ary raha nahatsikaritra isika taloha dia tany amin'ny commune no natao ny fandoavana ny reny taxe professionnelle tamin'ny fotoanandro. Tateoriana moa tao anatin'le 94 007 dia tany amin'ny fanjakana FOIB indray amin'ny alalan'ny resaka contribution na service fiscalité dia ireny ilay fampizarana amina 60% sy ny 40% amin'ny région sy ny commune. Somary lasa vesatra ho an'ny commune ihany satria ilay marobola ampiasain'ny commune ao anatiny zany dia tsy ampy. Raha tsika mahafantatra ny subvention omen'ny fanjakana FOIB ho an'ny commune tsirairay avy zay mariana moa fa hatramin'izao moa dia tsy mbola misy zay subvention entina miasa zay na ny fandaovana ny impôt synthétique ihany koa dia tsy mbola misy tonga any amin'ny commune any, ary lasa sahirana amin'ny commune amin'izao fotoana izao. Ny tiako ampitana ao anatin'izay dia misy rafitra zay tokony amboarina ihany zany amin'ny hoe ohatry ny ahona ny fizakantena omenan'ny commune na ilay autonomie financière ekena ny momba ny ristorina sy ny etra hoe ny FPB ny impôt foncier pour le propriété bâtie sy ny EFT na impôt foncier sur le terrain ny mikasika ny trano onenana sy ny tany eny amin'ny tanàna. Saingy raha mahafantatra fa tsy moramora ny mandrafitra ny zany fanaovana ny IFBB sy ny FT zany raha tsy mitambatra ao anatin'ny reny OPCI ireny. Misy anefa ny commune zay ataoko hoe tany lavitra andrina angara ny fitenenana azy raha lavitra ny reny vohatra izy tsy anana ny zany OPCI zany hoe fikambanany be ny tanàna maromaro na ilay commune. Noho izany mety tsy ho ampy ny teknolojia andrafetana ny reny any ka misy commune ao anatin'ny 7,5 na ny fampidira-ketra ho aminy ary dia tsy tomombana ary tsy misy mihitsy indraindray fa voatery miaina amin'ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana FOIB zay tsy avytanana karaha mampiasa akory ary ho an'ny commune zay atao hoe ambonimbony vohatra kokoa na dia ambany vohatra ary ny sokajy misy azy. Ho anareo any anivon'ny commune zany inona no tolo-kevitrareo hoe aiza inona ny tokony ho anjaran'ny fanjakana eo amin'izay resaka hoe resaka fidiram-bola sy fitantanana ny vola zay inona no anjaranareo commune, aniza ny fanaraha-maso, aiza no mipetraka ny inona no andraikitry ny tsirairay avy zany. Amin'izao fotoana izao moa tsika efa miara-miasa amin'ny atao hoe fond de développement local na ilay tantsoroka ho an'ny commune dia ny FDL zany, ary anisan'ny zava-dehibe ny fanampiny ny technicien ny FDL ny commune rehetra manerana ny nosy eo amin'ny laso ny fitantanany zany ny fanaraha-maso ny fitantanany miankapobeny ny raha-raha-mpanjakana sy ny raha-raha-rabola ihany koa. Ka aminay sosokevitra dia ny hoe ny fanatevenana ny vola zay amin'ny alalan'ny FDL anaovana ny fampiofanana sy ny fampianarana indrindraindrindra an'ireny ben'ny tanàna sy ny mpitantana ao anatin'ny tanàna na ny technicien ihany koa zay le atao hoe renforcement de capacité. Ary ao anatin'izany ihany koa ny fampitomboana ny vola hoentina mampandroso ny commune tsy ionina fotsiny amin'ilay chiffre d'apotisa ariary zay isorana ny tompona andraikitra amin'ny FDL sy ny fanjakana FOIB zay nisy teo hatram'izay fa tsy tena hoe tsy mahafa-po saingy dia tsy avitan-javatra raha ohatra ka hoe tetikasa lehibe no atao matoky azy zany fa amin'ny manaraka dia mety mba ho ampitomboana zany vola omeny ny FDL izany. Faharoa manaraka an'izany mikasika an'ilay subvention fanampiana avy amin'ny fanjakana FOIB satria amin'izao fotoana izao dia sahirana ny commune mamaha ny olana mikasika an'ireny famatsiana jiro ho an'ny CSP2 fandoavana n'ireny karama ho an'ny olona mikerakera fanafody zay dispensatrice ny ilazana azy sy ny mpiasa ao anatin'ilay hôpitaly ihany koa na ny CSP2 sahirana ny commune amin'ireny fandoavana ny karama ny état civil zay tsy misy mihitsy ny subvention amin'izao fotoana zao dia lasa ilay ben'ny tanàna sy ny tompona andraikitra ny tanàna no mitady ny vola hoentina mandoa n'ireny karama ireny. Ka ny 7 isanjato ny commune eto Madagasikara amin'izao fotoana izao araka ny fampitakafatra zay fampiresahanay dia sahirana amin'ny fandoavana karama amin'izao fotoana izao. Aminay zany dia sosokevitra nomenan'ny fanjakana ny hoe mba tokony hojerena haingana n'ilay famatsiana n'ireo commune ireo mikasika n'ilay subvention sy ny fandoavana ihany koa ny impôt synthétique mba hahafahan'ny commune mandoa n'ilay karama, ary tsy vitan'izay fa ny fampitomboana an'izany fanampiana zany ho an'ny commune mba hahafahana mivelatra bebe kokoa amin'ny fampandrosoana ny asa rehetra eny amin'ny commune amin'izao fotoana izao. Amin'izay fotoana izay inona no heverinareo hoe andraikitra ny fanjakana tokony ho raisina amin'ilay fampangaraharaana ny fitantanam-bola ohatra ny ahoana ny fanaraha-maso tokony ho apetraka zany.
efa eo ny FDL zay mandefa andre technician midina isaky commune manerana noso reny raha tsy diso a ary satria ao anatin'ny fanjakana izy ao anatin'ny ministera ny fitsinjaram-pahefana ihany dia atao matetika ny fanorona sy ny fampianarana ny amben-tanàna ireny a ary ao anatin'izany ihany koa ny hoe fanaraha-maso any fotony mihitsy a ny fitantanana arabola sy ny fitantanana ihany koa eo amin'ny lafiny a ankapobeny ny fitantanandrarany anatin'ny commune tsy tokony ho fampitahorana fotsiny no atao fa ny fampianarana n'ilay mpitantana ny tanàna no zavatra lehibe indrindra raha tiatsika androso ny fitantanana ny commune eto Madagasikara. Ankoatran'izay ny zava-misy eto amin'ny firenena dia somary efa mahazatra ihany lasa fitaovana politika ny hoe fanendrena ny antsoina hoe PDS eo amin'ny toeran'ny ben'ny tanàna indraindray no ny antony ara-politika araka ny lazaiko teo na antony hafa ihany koa ho anareo mpitantana ny commune inona no sosikevitra mety hoe hoentinareo amin'izay fanoloana PDS ny ben'ny tanàna izay olom-boafidy zay. Tsy zavatra mbola vaovao teto amin'ny firenena tompoko ny hoe fanoloana PDS amin'ny fitantanana ny tanàna. Zay dia milaza fa tsy vahaolana ny fanosonana zany fanaovana PDS ny mpitondra eny amin'ny tanàna izany. Azadiny fa olom-boafidy reny olona zay lany tamin'ny fotoana ny fidianana azy ireny ary manana ampahany maro ao anatin'ny ny vahoaka zany izy ao aminy. Raha toka sanatriany vava misy alatsiny critère maromaro no tokony anaovana zany PDS zany dia eo ny hoe tsy fahasalamana na ny incapacité de travail tsy afahany manohy intsony an'ilay asa. Eo ihany koa mety hoe olana ao tao anatin'ny fitantanana ka voapirofo fa misy any zay fanodikodinana nataony izay ary maromaro moa fa tsy ho voatanisy eto fa ny zavatra misy hatramin'izay dia tsy de mifototra loatra amin'ireo zavatra notanisaiko tao aloha fa ny rivotra politika no ndraindray mibaiko ny mpitondra zay ny fanimby teto ametrahana n'ireny olona hosoloana PDS reny nefa ny voafitim-bahoaka le olona. Zany hoe ny fahitako azy dia ndraindray mety hoe tsy mifankahazo ao amin'ilay mpitondra ny fitondrana misy ianao dia soloan'ny olona fotsiny a amin'ny toerana zay mety hoeritreretiny ho apetraka amin'ny fotoana mahamety azy rehefa tonga ny fifidianana. Anankiray ihany koa mety misy mpiaramonina aminao zay tsy mifankahazo na mety hoe misy lonilony kanefa moa dia hoe mety ho fianakavian'ny mpitondrana na mahafatapatatra mpitondra dia miezaka manao zay anolona ny lehibe ny tanàna ho PDS. Aminay a tsy vahaolana zay ary matoky ary sy mino a fa raha ny fitondrana amin'izao fotoana izao mety tsy hiroso mety ozy a tsy hiroso amin'izany fanoloana fa ho be ny tanàna izany fa atsoatso moa ary ny rarina ny androsona aingana ny fifidianana be ny tanàna io dia rariny ary zay ny tokony ho izy tokony samy anana ny be ny tanàna kandida avokoa ny antoko politika misy eto Madagasikara mba ahefahana mijery a hoe aiza ho aiza ny lanja ananany mpitondra amina olom-boafidy any fotony indrindraindrindra. Angasitra atsika Andriamatoa Rakotoarisoa Rigobert ben'ny tanàna vao amin'ny commune Soavina Atsimbrano ny vahiny teto amin'ny fandarana question d'actu tamin'ity androany ity manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray velomatoa. Ny fandarana almanaka sy tanànatsika no arahinao rin'izao fampahalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy izao. Amin'ny valora sasany kosa no arahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarantsika tamin'ity anio ity. Isaoranao niaraka tamin'ny hatramin'ny faramame fotoana anao indray ny raha mipitso veloma tompoko.